Sotranao zay Andriamanitra rainay ny an-danitro. No fanomezanao anay an' Jesosy Kristy izay tonga tokoa mandohandony ambaravarany fonay tsirairay avy. Fa te hiditra ao ny fiainanay, hanova ny tantaran'ny fiainanay, ho tantara vaovao, dia tantara anjakanao Jesosy, tantara tarihinao, tantara miala avy amin'ny aizina ka afindranao ao amin'ny mazava, miala avy amin'ny fahafatesana ka afindranao ao amin'ny fiainana. Saorana indrindra ny anaranao Andriamanitro, noho izany fitiavana lehibe izany, fampianary kosa izay mba ho tiany mazava, ampianary izay mba ho tia tokoa ny fiainana, ka ho alavirinay ny aizina sy ny fahafatesana, dia ny asan'ilay ratsy izay mandrakotra sy manimba ary manapotika ny fiainanay. Miangavy indrindra Jesosy, terizo ambany fahasoavanao izay tsy fairay avy. Izany no irina sy angatahana indrindra amin'ny anaranao, ry Andriamanitra rainay eo, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alady izao, dia raha tsika mahita amin'ny filazantsara araka ny Jaona amin'ny toko voalohany. Jaona toko voalohany, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko voalohany, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no nambaran'i Jaona raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema ka ny aminy mba hanontany azy hoe iza moa ianao. Ary nilaza marina izy ka tsy nandahy, fa hoy ny filazany, tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary? Eli va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay, lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izaho dia feony miantso mafy any anivitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'ny Tompo, arak'izay nilazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy, na Eli, na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriko ary tsy mendrika hamahany fekapany aza aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania, any an-dafiny Jordana izay nanaovan'i Jaona batisa. Ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mbola anatin'ny fotoana atao hoe advento isika izao. Raha ny taom-piangonana na ny atao hoe année ecclésiastique na antsoina koa hoe année liturgique, dia ny alahady voalohany amin'ny advento no atao hoe taom-baovaon'ny fiangonana. Tsy araky ny calendrier grégoriana izay manana, fa ny alahady voalohany amin'ny advento no antsoina hoe taom-baovaon'ny fiangonana. Izany advento izany dia fotoana lahady efatra izay nataon'ny fiangonana iomanana indrindra
hiatrika ny krismasy. Tsy zavatra kisendrasendra nefa zany, fa ao indrindra dia fampianaran'ny fiangonana, fa ao anatin'izany advent zany dia antsoina hoe fotoana fiandrasana na fiambenana koa no azo ilazana azy. Fiandrasana zay milaza fiandrasana anankiroa, dia raha teo amin'ny jiosy dia ilay fotoam-piandrasana ilay Mesia ho avy, io no natenany indrindra. Ary io dia raha amitsika dia azo lazaina fa milaza indrindra ilay fotoana antsoina hoe intertestamentaire, dia ilay fotoana anelanelany testamenta taloha sy vaovao, zay fotoana ampanginan'Andriamanitra ka tsy misy mpaminany ny teny intsony, ary dia mafy tamin'ny zanak'Israely zany fotoana zany. Ka ny fotoam-piandrasana dia fotoana sarotra, fotoana mafy, fotoana malahelo koa aza indraindray, satria miandry tsy mora. Ka dia izay indrindra no nampianaran'ny fiangonana antsika, ny ampahatsiaro antsika n'izany fotoana mpiomanana fiandrasana zany, ny fahasarotany, ary eo anatin'izay fahasarotany zay no ahitana ny amamin'ilay ho avy, ilay tonga de Jesosy Kristy. Ka zay no nahatonga ny fiangonana mampiasa ny loko volomparasy rehefa tonga ny fotoanany advent. Tanareo fa tsy voasoratra amin'ny baiboly ele hoe rehefa advent dia volomparasy ny loko e, fa à but pédagogique no nanaovan'ny fiangonana azy, mba hatserovantsika fa teo amin'ny tantara dia misy ny fotoana intertestamentaire io zay mafy teo amin'ny jiosy ny andro ny fanavotana. Ary ho atsika koa zay miandro ny fiavian'ny Kristy. Ny lady voalohany amin'ny advent dia ilay fiavian'ny mpamonjy tonga, mpamonjy malemy fanahy mitaingina zana-briky, zay ilazana miziona zanakavavy hoe indro ny mpanjakanao avy ho anao. Fa ny lady faharoan'ny advent kosa dia ilay andro fotoana anankiray zay anatrehany zao tontolo zao, ilay mpanjaka tsy amin'ny izy mitaingina zana-briky intsony, fa izy amin'ny fahefany feno, manana ny fahefana rehetra na ny an-danitra na ety an-tany. Fampiomanana atsika ary fampiomanana ny olona rehetra ny advent. Ary amin'izay iomanantsika amin'izany indrindra no mahamamy sy mahatsara, mahasoa, mahasarobidy ny amin'ilay ho avy. Ka hankalazantsika ny Noely amin'izay mahaizy azy tokoa, ary hifalitsika amin'ny fotoana zay isehony eny amin'ny rahony lanitra, ka hifalitsika fa vita, hitenenany hoe andrandrao ny lohanareo fa endro akaiky ny famonjenana. Mampiomana antsika ao amin'ny famonjena ary ny advent, mampiomana antsika handray ilay mpamonjy na amin'ny fahatongavany ara-nofo tetỳ amin'izao tontolo izao, na ny amin'ilay fiaviany faharoa indray, dia izay handraisany atsika ho any aminy, ka honena atsika an'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao zay fanomaniny ho amin'ny mino azy. Eto ary ny teksta zay anjaratsika dia ao fotoam-piandrasana ny jiosy ny amin'ilay ho avy, ka dia satria tao anatin'ny fahoriana izy ireo, zanatany nampahorian'ny mpanjanaka azy, tsy nanam-piainana, ka lay ampo fa olom-boafidy ny fidian'Andriamanitra, ary koa lay fahatsiarovana fa
nanome toky Andriamanitra fa isy Mesia ho avy. Io no andrasiny, io no banjininy, io no ijereniny zay zava-misy rehetra. Ka raha vao misy zavatra hanina kely dia tamy manontany izy, ianao ve lay ho avy? Ianao ve lay ho avy? Teto dia Jaona no manao ny asany, dia naniraka ny fariseo ka any aminy, mandehana anontany malaky ty olo ty, izy ve lay andrasana sakafo? Izy ve lay andrasana sakafo? Mandehany ianareo, lazao izy zao olona izao, izy ve no ilay Mesia? Jaona nefa nafantatra tsara ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy ho ity amin'izao tontolo izao, ka nanambara tsotra izy fa tsy izy no Kristy, tsy zaho no Kristy. Io dia zavatra anankiray ry havana, afantaranao ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ao aminy, dia olo mahafantatra izay miantsoan'Andriamanitra azy sy nametrahan'Andriamanitra azy izy. Mahafantatra izay nampanaovin'Andriamanitra azy izy. Efa nanaraka ny Jaona ny vahoaka maro, raha olona tsy mahalala izay nametrahan'Andriamanitra azy na tsy mino tsotro zao, dia efa nieboebo izy. Tsy mba ho tahaky ny fitafiany Jaona no fitafiana ny haniny Jaona no hoaniny, satria na ny fitafiany Jaona hoditra biby. Inona ny haniny? Valala sy tantely. Fa raha olo hafahafa dia mba efa hamerany ny tangenany. Raha olo hafahafa dia efa nisan'ny tranony efa tsy fantatrao intsony, satria avy manatona reto ka dia ataoko. Ary io rehefiavako loza mahazo izao andro iainantsika. Misy olona misandoka ho Kristy, ka ny loza nefa dia manaraka azy. Misy olona misandoka tsy fantany izay nametrahan'Andriamanitra. Ary io zavatra tokony ho tsaroany mino sy ny kristianina tsirairay avy. Fa ny tsy fahalalako sy ny tsy fahalalanao zay toerana nametrahan'Andriamanitra anao ny korontanany fiangonana. Fa maninona ny tsy mbazano atao an'izao? Fa maninona no ranona no atao eo? Zany tokony. Nefa tadif'Andriamanitra ne nametraka antsika arak'izay sitrafony fa tsy arak'izay tadiavintsika. Any mba toro-tenin'ny mamaneny lava voarakitra ny kasety mandehandeha tsy fantatro anareo ty raha misy manana azy dia zao. Zao ny teniny. Mpanota tahaka izao veo izy, dia mba ilaza amin'Andriamanitra, za Jesosy dia mba ataovy missionnaire, za Jesosy mba ataovy président zao, za Jesosy mba ataovy zao. Mpangalatra ny voninahitr'Andriamanitra ho izy. Mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra zay natahorany Jaona ka tsy mba nataony. Tsy atoko, tsy zaho no Kristy, tsy zaho no Kristy. Ny fanekeny tsirairay ny planina an'Andriamanitra zay kendren'Andriamanitra aminy no mandamina ny fiainany sy ny fiainan'ny mpiarabelona ka mitondra fiadanana, mitondra filaminana
mitondra famotsena. Mbola tamin'ny androny mamaneny lava ihany ny resahako dia indray mandeha anontaniany Jesosy hono izy, ary mba nakaizy raha aminy, ary mba aizy raha aminy. Ao izy aloany izy hay mora anina sy raha aniny ity tsy hitan'i Jesosy fa tsy teo amin'ny nametrahany azy, tsy teo amin'ny nametrahany azy ka tsy hitany. Ny dikan'izany dia tsotra fiavako, manao an' Jesosy tsy mahalala sy tsy mahay meninina isika indraindray ka milaza hoe tsy mety io nataonao ahy io Jesosy. Jaona kosa namaliny hoe tsy izaho no Kristy fa inona izaho izy dia fantatro ny netson'Andriamanitra dia feo miantso mafy any an'hevitra ihany manao hoe ataoko mahitsy ny lalan'ny tompo. Fantatro ny netsony any, fantatro satria manana fifandraisana sy firaisana aminy aho ka mahalala izay netsony sy nitadiavany ahy. Tsy mba nanana frère ihany akory ilazany hoe anankiray ampaminany any aho, na dia amin'ny faminaniny aza milaza fa izy no ilay Elia ho avy, dia tsy mba nataony zavatra ofikirina akory zany fa namaly tsotra izy tsy mba anankiray ampaminany akory aho fa feo no miantso mafy any an'hevitra ihany manao hoe ataovy mahitsy ny lalany tompo. Ny fanontaniana ry havako dia ny hoe mahafantatra tsara ve ny toerana nametrahan'i Jesosy atsika. Mahafantatra tsara ve ny fiantsona izay niantsony ianao ka mitoetra ho mahatoky amin'izany sa zavatra hafa. Ty toerana misy aty tsy mba misy voninahitra loatra ngamba izay niverako azy. Dia aleo mba mitady zavatra hafa. Ampitady any zavatra hafa dia tsy maintsy matetika tafiditra amin'ny korotana, tafiditra amin'ny adilahy, tafiditra amin'ny fialonana, tafiditra amin'ny famonoana azy. Ka mbo isika ato am-piangonana ve isy famono e? Tsy mifamono hoe mifanomboka antsy na mifampitifitra amin'ny basy isika, fa tena mifamono sy mifandratra amin'ny teny. Ataotsika io, haitsika tsara ny mamono ny namatsika amin'ny teny. Tsika ihany ny mainy hoe aleoko lavitra ny velezina ny vatakazo teritsy zay teny nataon-drahana zay. Mamono io ndre mandeha nisy raha matoa ny tanina fito-pianarana kely, aza avao ny hevitry ny didy hoe aza mamono olo, aza mitombo defo olo ozy. Tsy zay ihany, tsy zay ihany, fa ny mamono olona dia izay manao tsinitsinina azy amin'ny alalan'ny teninao mamono koa azy. Inona zay ianao tsisy dikany amiko ianao, tsy zao amiko ianao, zany dia tena famonoana tanteraka. Ona ny lazain'i Jesosy zay manao amin'ny rahalany eo, foka ialahy dia mendrika asiana vaty fikosoam-bary ny vozony ka letika anaty rano any izy. Ny hoe tena sazy mendriky ny mpamono olona, sazy mena azy. Fa amin'ny alalatsika zay tena nomen'Andriamanitra ho atsika dia tena fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra mitondra fiadanana, mitondra famonjena, mitondra filaminana izy. Ka amin'izao adventy zao rery olona mba hanontania ihany ny tenanao
ao anatin'ny klasiniza ianao am'izao alady ny adventy zao amin'ny fotoana zay andrasako lay ho avy ka ho tonga manao ahoana manao ahoana eo anatrehan'izay netson'andriamanitra sy nametrahy so manao amin'ny fiteny-drazantsika hoe bindry manao matso ka misalovana ny anjarany sasy natahotra ny fariseo koa io koa anankiray tsy nisy trany hoe amin'ny any hoe alalany hoe izy ve ny Kristy tonga ve ny Kristy fa tahotra koa satria misy koa amin'ireo mpitondra zay raiky tahotra ka manao sakana tsy androsoana mandrakarivo so de mihoatra atsika zalahy ty ary hita tamina taon'ny fariseo zany rehefa nanao ny asan'i Jesosy ka nanaraka azy ny olona dia fialonana ny tao am-pony hitanareo tsy afaka manao nino manaraka azy daholo zao ny vahoaka ahoana no taony amin'iny fa manaraka azy daholo ny vahoaka mandehana ny tany io fa sodio ilay Kristy ka manarakaraka azy ihany ny vahoaka manahirana atsika manjary ny fihinanatsika ny votsotry manjary ny mahaisika atsika ny tsy tazana intsony fa raha niny ny tazany vahoaka any io koa da tena sakana tsy mampandroso mampiemitra ny vahoakan'Andriamanitra satria tsy mamela ny fandrosoana tokony andeha handroso ho an'ny vahoakan'Andriamanitra hanana ny vahoakan'Andriamanitra fiadanana fa misitona azy mandrakariva hiverina fantatsika raha ny définition menany atao hoe histoire de ny histoire de manana définition anankiray amin'ny azo omena azy ny hoe héritage du passé misy héritage du passé tazonitsika ao fa misy kosa ny futur zay omena atsika hanoratatsika ny zavatra misy iainatsika ary iny futur iny ka hanoratatsika n'izay misy eo no ho lasa héritage ny passé ho amin'ny taranaka manaraka koa noho izany dia rehefa zavatra tsy mandroso fa zavatra miemitra zavatra tsy mandeha n'izy no ataotsika dia ny taranaka orina miaratratra ary io no mampamarina ny tenin'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra zao tompo Andriamanitra reo de mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka amin'ny zafy afy sy ny zafy ndoalitra ary inona ny fahamalina zany satria isika ihany no efa manao azy raty eo ka de mandova zavatra ratsy ny taranaka eritrereto fotsiny e zavatra tsotra lanitsika ny rem-pirenena dina no any taranaka aorina taranaka voaozona no taranaka hitanao fa mitsipozikopoziky tsy misy fifaliana tsisy fiainana intsony mamperitreritra ny zavatra tahak'izany mampandiny tena satria tsy noraisinao tsy no ajaina lay fahendrena héritage du passé nomena fa ny futur zay noraisinao dia ny sombana tanteraka ka tsy misy na inona mitanitsy izany no ataon'ny olona mba haisehony ny voninahiny sy ny maha izy azy satria ny arena am'izao fiainany zao no heverin'ny olona fa voninahitra ny laza am'izao tontolo zao no heverin'ny olona fa tena izy ka izay manakatsakana izany dia izy no manapotika azy zany koa no nataon'ireo fariseo tamin'izany am'izao asa na amin'ny lafiny manahoana koa na amin'ny lafiny manahoana raha sanatria ka isika koa manao izany eny ary
ka inona ary ianao zany ho ireo mpanontany, inona marina ianao fa maninona ianao no manao batisa? dia hoy Jaona, manao batisa amin'ny rano ihany aho, fa ao lay avy aoriako tsy mendrika many fikapany aza, izy lay tsy fantatrareo, lay avy aoriako, io no tena izy. Raha ny asatsika izany, raha ny men'Andriamanitra ho adidy indrindra, adidiny mino rehetra, dia ilay manondro any Kristy amin'izay teny amin'ny havany, amin'ny namany, zay rehetra te handre azy ny hoe izy no Kristy, manana fihavanana aminy dia ho velona ianao. Io no adidy indrindra napetrak'Andriamanitra ho azy ho anao. Dia izaho sy ianao nomeny famindram-po ka navelany ny helitsika, novonjeny isika, nodioviny isika, ary natao no mpiara-miasa aminy ka mitaona sy manondro ny namantsika ny hoe indro Kristy ilay ho avy, sady efa tonga raha teo no mbola ho avy koa, izy no henozy. Izy no aoka hanam-pihavanana aminy ianao ko fantatrao izy, ka amin'ny alalan'izany no nananao fiainana. Io no mission napetrak'Andriamanitra indrindra ho antsika rehetra amin'izay toerana nametrahany antsika tsirairay avy. Raha mbola avy aminy dia toerana tsara, mahasoa, ananana fiainana ho anao sy ho an'ny manodidina anao koa, satria amin'ny alalanao izany no ahitanao koa an' Jesosy, sady ahitany Jesosy ianao, ka azahoanao miteny amin'ny namanao, azahoanao miteny amin'ny manodidina anao hoe indro lay Kristy mpamonjy tonga ho antsika, tonga ho antsika, izy no enotsika, izy no arahantsika, satria zany no ananantsika mpiainana. Voninahitra ny an'Andriamanitra raisy zanaka ary mpanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy aritra amin'ny mandrak'izay. Raisy ny fitahia. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ipiraizana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrak'izay. Amen.
Isa
aminao omba evero ny fijaliany nomboina sy nofatsiana amonjanao no zavatra ilibanana ny hotalovana
zay ny irately voalohany a nytropetra fanantenanana nokafana n'izao antsa lehibe izay tanterahana eto amin'ny fiangonana izao. Ny fitiavan'Andriamanitra dia mandalo mitoetra ao anatinao. Ireto ira manaraka ireto izay nampitondrany any lohateny hoe iriko, hazo manga, fididy tsy manampetra dia amposaintsaininao izany fitiavan'Andriamanitra izay tsy mahafoy anao amin'izay alehanao rehetra. Menofinahitra tompoko, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mba ho anao
velondraty tsy misy pitole la irioriu ty vetsevetseko ka iala ireo vantaneko toy zaho toile olo fatobe velondraty tsy misy pitole la irioriu ty vetsevetseko la iala ireo vantaneko Kini kwamina Teso Aina sofitalia kriza Teso lakava Luma sumangasua Kama nikweta mutina niku Kini kwamina Aina teso Aina sofitalia kriza Teso lakava Luma sumangasua Kama nikweta mutina niku Telekane Rami ruwa silete turmaso Li bule bule chiamo ti maso Così schimara entraie Mandini kengi haparaku Rami nausi telekane Rami ruwa silete turmaso Li bule bule chiamo ti maso Così schimara entraie Mandini kengi haparaku Hakini kwamina Hakini kwamina Haina uteso Haina sofitalia pisa Teso la chiama Ruha sumangasua Kama nikweta mutina niku Hakini kwamina Uteso Haina sofitalia pisa Teso la chiama Ruha sumangasua Kama nikweta mutina niku Dati lungo kwabi fatsimi tulikae Darala isi anabale Sanga kireu zemalai yande pamelu ke mare Karate kutsindareane Dati lungo kwabi fatsimi tulikae Darala isi anabale Santa Kirose Malaya la fameluke mare Karaja kusitareane Hakini kwamina uteso Hakini kwamina Haina uteso Sofitalia pisa Tesura kyaba Ruha sumangasua Tamani kweta mutina niku Hakini kwamina uteso Teso Aina sofitalia pisa Tesura kyaba Ruha sumangasua Tamani kweta mutina niku Hakini kwamina Haina uteso Haina sofitalia pisa Tesura kyaba Ruha sumangasua Tamani kweta mutina niku Hakini kwamina uteso Haina uteso Haina uteso Tesura kyaba Ruha sumangasua Tamani kweta mutina niku Tesura kyaba
ruhazumangasulero tamanikwe autengahiku tesurakava ruhazumangasua tamanikwe autengahiku tesurakava ruhazumangasua tamanikwe autengahiku tesurakava ruhazumangasua tamanikwe autengahiku. Zay ny hira mialohan'ny farany ny atolotry ny tropetra fanantenana ary hoentina marana anazy amin'izao famaranana azy zao a dia hira roa farany
lohateny hoe misalasala sy ny velona ny tompo. Raha nisy tera, raha nisy laza dia atolotsika ho voninahitra Andriamanitra irery any. Jesus,
Ari nuvunuina Yari tani mafi Teso Isla nuvunuina Ari nuvunuina Yari tani mafi Teso Beluniza Wajisiwana Hallelujah Beluna Beluniza Wajisiwana Hallelujah Siwa sana Hallelujah Oh tera Hallelujah Siwa sana Hallelujah Siwa sana Hallelujah Oh tera Hallelujah Siwa sana Hallelujah tu música Jesus Cristo Akastratsika ny tropetra-panantenana Nada mais não quis casa.
Sikazanakandriamanitra tsy miarana misalotra fa sarotra lalana Iampakiratina le maso mitamba Ariampaladina Isufini maremna Itabikina Takantera Imagina Imagina Saurilan Tamujiti Fizinuna Panteri Singaruniti Ansuizi Kamatuki Fatani Panjensia Nangeneti Irafilerana Derelasi Mata Siketuniga Ija Alleluia Wassalam Manalaka Zapala Salam Lina Majam Majam Kizan Majam Kizan Majam Kizan Majam Anche una marasuglia! Che volte cosa da fare? A fama meu! Buscamos arribar para optimizarnos Diani anita la vitila la mapurua Sera furavo all'oppitera Sera fakeluko all'oppitera Omijali masuku nyakantuniru zavaboary tomitony ny foko ndrendra ireo ataoko sary Anong nagetta-hetta mundini latana Sinella angetto fomma maratana Comincia nulla hele Magalla wonu jake Iena ngetto zani Se fanna mbovu na wesane Kopanta chauminga Zangahare! Babuze wahali Zangahare! Babuze wahali Famizale! Zale Marale Paisa ti sayangarano Kosendra ulangano tia Asamanga dekanawo Paisa reka fonga Maita lalanga itundrana Dikfiaina no watia Ila pifalina